manolotra ny arahaba tompoko mahakasika ilay trangana avandra tany amin'ny manodidina ny Moramanga no anomboantsika ny fiarahana. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'izana bolana omaly izao dia misy an'itya raombaratra kely itya no nitondra izay avandra izay tany amin'ny Moramanga sy ny toerana vitsivitsy manodidina azy omaly. Maro moa no gaga sy talanjona nahita io tranga io nefa tianay no mampatsiahy fa ao anatin'ny vanim-potoana ny fararano ny manasara taona toy izao no ambony kokoa ny herijika mety isiny zay avandra izay. Raha mahakasika ny abeany kosa indray dia somary ngezangeza izy io omaly izay izany hoe ela kokoa vao nitsonika na metosika izay ihany koa moa ny maripana somary nangatsiatsika. Raha iverenantsika ny toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara dia saika miamaina aloha ny faritra maro hatramin'ny faran'ny herinandro tsy hisy ny oram-baratra. Arak'izany dia tsy ahina aloha ny iverenan'ny trangana avandra toy ny omaly ireny hatramin'ny faran'ny herinandro. Raha mahakasika ny toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina izao dia mahazorana malefaka aty amin'ny manodidina ny Antalasy Maroantsetra, andrahoana kosa ho an'ny Sava, Nalanjorofo ary Atsinanana mihazo an'ny Alaotra Mangoro. Isy orana tandrifindraona amin'ny voamaraina be aty amin'ny manodidina ny Samborano. Raha saika ho maina kosa ny faritra sisa rehetra aoriany ny zavona voamaraina ho antsika eto amin'ny avoatany. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia mahazorana tandrifindraona fa mitsitokotoko ihany amin'ny ankapobeny aty amin'ny manodidina ny Samborano, andrahoana kosa ho an'ny Sava, Nalanjorofo ary Atsinanana. Ny faritra sisa rehetra moa dia mandrahoana mitsitokotoko na ibalika be mihitsy ingavy masoandro. Ny vinan'ny maripana rahampitso zao dia tafiakatra 430 degré ny maripana ambony indrindra aty Antsohi, eo amin'ny 520 ka hatramin'ny 720 degré kosa ho an'ny afovoantany. Ny maripana ambany indrindra kosa dia any Fianaratsoa manodidina eo amin'ny 9 degré. Ho an'ny Antananarivo sy Antsirabe moa dia eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 14 degré ny maripana ambany indrindra. Raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny sabotsy kosa indray dia vinavinaina hitoetra indray ny tsiko ny varatra azy. Arak'izany dia mandrahona mety arahana herikerika manifina orana malefaka mihitsy aza moa indraindray aty amin'ny faritry Sava, Nalanjorofo, Alaotra Mangoro, Atsinanana mety hipaka hatrany avatovavy fitovinany. Ny orana tandrifindraona moa dia saika mitoetra foana aty amin'ny manodidina ny Samborano. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana amin'ny sabotsy dia tsy dia misy fiovana firy aloha fa eto amin'ny afovoantany no misy fidina ny maripana ambony indrindra eo amin'ny 420 na 520 degré. Any amin'ny faritra Sofia kosa dia mananika hatramin'ny 430 degré hatrany. Andao faranana amin'ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alahady ary izay dia mahazo orana malefaka ny morotsiraka ny faritra Nalanjorofo sy Atsinanana, andrahoana kosa ny ilany Atsinanany afovoantany mety arahana herikerika manify aza moa zay indraindray any amin'ny manodidina ny Alaotra Mangoro sy ny ilany Atsinanany faritra Analamanga. Ny orana tandrifindraona mahazatra ny Samborano kosa dia mitoetra eo foana raha saika ho maina ny faritra sisa rehetra. Ny vinan'ny maripana ny alahady dia manodidina eo amin'ny 330 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra Betsiboka, Boeny ary Sofia. Ho an'ny morotsiraka Atsinanana dia manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana, eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany Andrefanosy, eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 15 degré zany ho an'ny afovoantany. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.